Riavana malala ho aminareo mandrakarivane ny famindrampo sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Volana Aogositra manamarika ny tantaran'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Ny voalohany izay mariana amin'ny alahady faharoa tao anatin'ny volana Aogositra tahaka izao dia ahatsiarovana ny fahafoizan-tenan'ireo kristianina zokintsika tany amin'ny 737 anisan'izany Rasalama ireo nazera navary natao ampamarinana ireo nodorana ary ireo martyra hafa izay niazona mafy ny finoana kristianina. Fa ao anatin'izao volana Aogositra izao koa dia mahatsiaro ny tanàn'Andriamanitra nampiombona ny misiona telotonta isika, ao ny misiona anglisy LMS, ny misiona frantsay MPF ary ny misiona frensy izay anglisiany ilay antsoina hoe fiangonana mangovotra, ireo telotonta izay tonga niombona ho FJKM. Tsarovantsika ny 12 Aogositra isan-taona izany. Fa ao amin'izay ahatsiarovana indrindra ny fanoloran-tenan'ireo martyra dia anoloanantsika riavana ny Petera voalohany 4 andininy 12 hatramin'ny 7. Petera voalohany 4 ny andininy 12 hatramin'ny 7. Manahoana ny fiainana kristianina martyra. Hoe martyra mantsy dia azo ilazana zavatra anankiroa miavaka tsara. Ny martyra leo nanao viveriny ainy tamin'ny fijoroana ho vavolombelona ka niara ny fahafatesana. Ny martyra koa dia isika mbola velona ka manana fahasahiana hijoro ho vavolombelona. Maha-kristianantsika dia hijoro ho vavolombelona ny finoana any Kristy. Manahoana ny fiainantsika martyra ny finoana kristianina. Isika izay tena mijoro ho vavolombelona marina ny amin'ny finoana any Kristy, isika izay tena mijoro ho kristianina marina. Manahoana ny tena fiainantsika. Izay tsara ho fantarina ara-pahaizantsika ety am-piandohana dia ny filazan'ny soratra masina manoloana antsika fa ny fiainantsika kristianina tena mijoro dia makaminy voninahitra iarahana amin'ny Jesosy Kristy ao amin'Andriamanitra. Izao ny voasoratra amin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalimba iravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Iseho ny voninahitr'Andriamanitra, izany ny fiafaran'ny fiainantsika kristianina marina mijoro amin'ny finoana any Kristy. Fa mandra-pahatonga amin'izany farany fiainantsika izany dia ambaran'izao soratra masina izao fa tsy maintsy misy ny fiaretana, ny fanenjehana izay mahatonga antsika hatsiaro fijaliana. Fijaliana aloha vao voninahitra. Izay no hitantsika eo amin'ny andininy 12 sy 17. Ary ny faharoa dia izao eo amin'ny andininy 14 hatramin'ny 19. Tandra vadikoditra amin'ny fiainantsika kristianina ny fijaliana. Tandra vadikoditra amin'ny kristianina ny fijaliana. Ary ny fahatelo dia hitantsika eny amin'ny andininy 17 na dia eo azy zany fa mariparitana ny maha-kristianina miaritra fijaliana hiandrasan'ny voninahitra izany dia mazotoa manolo-tena ho an'ny tompo. Azony ny fanoloran-tena mandrosoa lalindalina kokoa amin'ny fanompoana. Fijaliana mialoha ny voninahitra. Verenantsika vakina andininy 12 sy 17 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ry malala
azagaga no fizahn-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza tao zavatra mahagaga manjo anareo izany. Fa araky ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoany ny voninahiny koa. Izay rafitinina dia manome ilay loha hevitra hoe fijaliana mialoha ny voninahitra. Io tsy mitovy amin'ny hoe ao anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy. Niezaky ny olona amin'ny filofosany amin'ny asa mandraharaha hiaretany atsika na ny hafanana be, any an-tsana, any an-tanàna, any amin'ny birao, afiny. Rehefa tonga ny fandraisana ny valikasasarana dia mandray izy. Fa ity mijoro kristianina isika, vavolombelona mahatoky isika, ateraky ny fijorontsika ho kristianina dia manery atsika, manodidina atsika ny fanenjehana, ny fankahalana, ny fanesoana, ny fanarabiana. Fahoriana aloha vao voninahitra. Teny fampahirezana no iantson'ny mpanoratra ny kristianina itenenana hoe ry malala. Tena teny ampitiavana, mampahery, mampijoro. Azagaga no ny fizahn-toetra mahamay mahazo anareo. Tsy vahiny amin'izany isika. Tsy hoe tonga eto ianao dia ve zany le fiainana kristianina, efa zany mihitsy ny fiainana kristianina, tsy maintsy mijaly zaho sy ianao raha vonina hijoro, raha tena miaina ny fiainana kristianina. Any atokantrano any, manahoana ny fiaretanao, ny fanenjehana eo anatrehan'ireo ankonanao mbola tsy resy lahatra. Any amin'ny ankonana silamo moa dia ariana tsy ho fianakaviana intsony ireny, tsy ho isan'ankonana. Ary indraindray na eto Madagasikara azy, manolo tena ho kristianina, ny olona anankiray ao anatin'ny ankonana, mandao ny fombafomba rehetra mety nahazatra, mifanipaka amin'ny filazantsara izy, dia ariana tsy ho mpandova. Miditra lalina kokoa amin'ny fanompony izy ka manolo tena ho tompona andraikitra eo amin'ny fiangonana, ary indrindra mpahazo ireo manolo tena ho mpiomana mpitandrina izany, dia ariana tsy ho isam-pianakaviana intsony. Izay ny eo amin'ny ankonana. Fa hankafa indray raha mijoro kristianina ianao eny an-dalana eny, hivoaky ny trano hivavaka miaraka amin'ny baiboly. Mety misy mandray isika hoe vavao anay mpanoty, misy zany a? Lasa indray any manakoako any ambadimbadika any, lasa indray ry zareo hoe efa izy daholo zany. Manetsika ny fankahalana ka miteraka fanesoana, fanarabiana eo amin'ny mpiaramonina, ny fijorontsika ho kristianina marina. Efa martiro ianao amin'izany. Fa rehefa any an-tsekoly indray na any am-piasana, misy mahazo anaram-botsy, pastera be, masera. Reny angamba dia anao masera, tsy anambady mandrakizay. Efa martiro ianao amin'izany noho ny fijoronao ho kristianina. Tsy mora zany a. Afa-tsy ny hoe samy iray birao ao, ianao mampandeha ny asa mandraharanao araka ny tokony ho izy, fa ny hafa tsy mampandeha ho azy ny raharahany, ny teniny mametra kely. Ianao zany tena miseho masina ato, ianao zany tena tsy mila an'le izy, dia mironana antota taratasy ianao. Tsy mora zany ry havana. Ary eo no ampahirezan'ny mpanoratra antsika amin'ny teny feno fitiavana hoe ry malala. Azagaga no ny fizahn-toetra mahamay mahazo anareo ho fitsampan-toetra. Mampahery antsika ny mpanoratra ny epistily, mampahery antsika ka te hiteny mazava hoe
aza foanana eo amin'ny fiainantsika ny azo fijaliana, aza foanana eo amin'ny lalana izorantsika ny azo fijaliany Kristy. Fa herinandro masina mandavataona ny fiainantsika. Kristy nijaly, maty, nitsangana tamin'ny maty, izay vao miara manamboninahitra amin'Andriamanitra. Raha mpanaradian'i Kristy marina isika dia tsy miala amin'ny azo fijaliana ny lalantsika. Raha misy tahanaraka aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliany dia anaraka. Fijaliana aloha voavoninahitra. Fa eo amin'ny 14 hatramin'ny 19 ry havana dia ahitantsika koa fa tsy afa-miala amin'ny fijaliana ny fiainantsika. Tandra vadikoditra amintsika ny fanenjehana, ny fahoriana vokatry ny fijoroana ho kristianina. Kanefa izao mampahery indray maka indray amin'ny fomba hafa kokoa ny mpanoratra ka manomboka ny fitenenany amin'ny hoe sambatra ianareo. Ankoatrany hoe ry malala dia tsy pianindray fa sambatra ianareo raha aratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Aoka tsisy ao aminareo hijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarany an'olona, fa raha misy mijaly satria kristianina, aoka tsy homenatra izy, aoka kalazan'Andriamanitra amin'izany anarany izany izy. Tsy vitany hoe ry malala mahereza azagaga, fa hay sambatra ianareo. Tena tandra vadikoditra amintsika ny fahoriana, ny fanenjehana raha misy mijaly satria kristianina, aoka tsy homenatra izy fa ankalazan'Andriamanitra amin'ilay anarana maha-kristianina. Ao amin'ny filazantsaraka Matthieu 5:1-12 dia misy filazan'i Jesosy hoe sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana. Mifalisy miravoravo ianareo, fa lehibe ny valim-pity ianareo. Toy izany ihany nanenjehany ny mpaminany talohanareo. Tena fahasambarana ny mandeha amin'ny lalan'ny azo fijaliana isan'andro. Tandra vadikoditra amintsika io fijaliana, tsy maintsy aretana ny maha-kristianina io. Raha vakivakiana ny Baiboly, manomboka tany amin'ny andro Noa niaritra 70 andro tao an-tsamo eny Noa. Izay vao maina ny tany. Raha mandeha isika ao amin'ny Exodosy, ny fiaretan'ny zanak'Israely tany anefitra nandritra ny 70 andro, 15 taona, ny 9 andro, ny tsy fisin-drano, tsy fisin-kanina, fimonomonona ny zanak'Israely. Izany ilay mahatandra vadikoditra ny fahoriana amintsika kristianina, izany ry Josefa nampangaina tsy marina, nahiditra ponja noho ny fanolanana ny zava-nisy nataon'ny vadin'ny Potifara. Izy nanao herisetra tamin'i Josefa dia navadika indray ny resaka, ary betsaka isika kristianina no miaritra n'izany. Ny manao ny marina indray no avadika na vita fahadisoana. Izany no fiainantsika andavanandro ry havana. Ry Stefana ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:15-17 niaritra fahoriana ilay martyra voalohany, ary tao anatin'izany fiaretan'ny fahoriana izany nivavaka izy ka ambara ny soratra masina fa nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tena tandra vadikoditra amin'ny fiainantsika kristianina eo amin'ny tantara, ao amin'ny soratra masina, ary amin'ny tantara ny fiangonana mandrakakehtriny ny fahoriana. Kanefa izao hahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiaretana ny fahoriana isika. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiaretana ny fahoriana isika. Tsy hialy isika, hiazona mafy ny finoana isika, mbola hijoro ihany isika. Raha ny zavatra hiaretanao tany saina tsy mampaninona izany. Fomba ny fiainana kristianina izay antsonantsika ry havana dia ny atsiarovantsika fa sambatra isika raha ratsiana no ny anarana hoe kristianina. Dia tsarovy
fa ambatonakanga ambopotsy isan'andro koa ny fiainantsika. Hoe ambatonakanga ambopotsy rehefa nesorona tao amin'ny fiangonana ambatonakanga raha salama dia nentina ho lefonina any ambopotsy. Tena lalan'ny fijalian-dra salama izany ambatonakanga ambopotsy zany. Ho antsika koa raha matsiaro ireo fahafohizan-tenany martiora dia ahatsapany hoe ny lalako isan'andro na makaiza ianao na makaiza dia lalan'ny azo fijaliana ary tandra vadik'oditra amin'ny fiainako za kristianina ny fiaretana fanenjena sy fijaliana. Ary hoy Paoly ao amin'ny Timoty 2:1-2 manao hoe noho izany koa no iaretako izao zavatra izao ka tsy menatra aho fa fantatro izay inoko. Fantatrao izay inonao tany mafy ny maha-kristianina. Fahatelo dia ny amin'ny 9:7-10. Izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovan-tsony ho an'ny lorany, ny fanainy ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Mahatoky Andriamanitra ary mitaonantsika ao anatin'ny fanenjena sy ny fiaretana ny fijaliana mba azoto an'olo-tena hatrany hatrany. Azony tohizo ny fijoroanao. Fa mahatoky Andriamanitra, tsy manary ao anatin'ny sarotra izy, mazotoa manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra ho olona voazatoetra. Misy ny mpino izay nilofo tamin'ny fanompona, tojo fizahan-toetra, mitohy tsy ankijanona dia lasa amin'ny fiemorana. Fa misy koa ny kristianina dia tena miaritra ary akaraky ny izahan-toetra azy no mitombony amin'ny fanoloran-tenany mba ho tia karazan'ny faharoa isika. Arakaraky ny amafy ny fizahan-toetra izay miatra amintsika no hitombony ny fanoloran-tenantsika satria mahatoky Andriamanitra ilay miantso. Manome safidy antsika Andriamanitra hiazona mafy ny finoana ao anatin'ny fijaliana sy ny fiaretana ve ianao sa ho amin'ny fiemorana. Safidy tsara iombona antsika amin'ny salama ny teniny manao hoe hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka tanako mafy. Azony mafy ny finoana ny lalantsika kristianina dia lalan'ny azo fijaliana ary tandra vadik'oditra amintsika ny fahoriana. Matoky mirosoa amin'ny lalina tany mafy ny finoana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.